Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Vavakantsika tompoko, oriran'ny fahazavana izay tsy miletika, avy izahay mitondra ny fisaorana. Aloky ny fasana no nipetrahanay, kanefa andro no nasolonao ny alina. Izany no tononkira-panahy vetesinay amin'ity maraina ity, ry Andriamanitra Ray Zanakary Fanahy Masina. Miompy anao zahay, mitsoka anao, manome voninahitra ny anaranao, satria velonay anatra-pamonjena. Mbola fitiavanao anay tsiraray zanak'olombelona izany, ka dia mankasitraka mankatelina, miakohaka manoloana ny fahefanao sy ny fahalehibiazanao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raisoanitra kasitrahanao Jesosy, ny fiderana sy ny fankalazana izay atolotra anao ilay Ray mandrakizay andrian'ny fiadanana. Haidino ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy, haizanay mandray ny vatsim-panavy aminao, ary dia mitenena Jesosy araka ny fombanao, amin'ny alalana izao mpanombo tsy mahasoa izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ilay namita ny famonjena, ho an'ny zanak'olombelona izay noharian'Andriamanitra Ray, no anandratanay sy anaovanay izany vavaka izany. Anoloranay koa ny dera sy ny anjara ny voninahitra, anaova hatramin'ny taloha izany ka mbola anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Ry ava-malala rehetra amin'ny Tompo, manonona ny fiadanana sy ny fitahiana ho amin'ny isam-batan'olona izay manaraka sy mihaino izao vatsim-panahy izao. Ary dia ampifaliana sy ampitiavana mandrakariva no ahafahako miantrano amin'ny tokantrano misy antsika tsiraray avy, amin'ny fiainoantsika amin'ny alalan'izao fifandraisana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika ka etombotsika finoana amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao dia amin'ny filasan-tsaran'ny Luka, toko 7:20, andininy 2:20 sy ny 3:20. Luka, toko 7:20, andininy 2:20 sy ny 3:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, Jesosy ô, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any am-paradisa. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika manatsoaka ny lohahevitra amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ny atao hoe ny fibebahana marina. Ny fibebahana marina hoe dia ny fahafantaran'ny olona anankiray ny tena fahotany amin'ny atsipiriany. Ary mila manana fanapahan-kevitra izy ny hiala sy ahafoy izany fahotana izany na ny fahazaran-dratsy izay namatotra azy sy nahazatra azy. Ny fibebahana marina dia fisarahana amin'ny faniriana sy ny filan'ny nofo, ary tsy fiverenana intsony amin'izany fahotana izany. Satria rehefa manota ny zanak'olombelona dia mazava ho azy fa tafasaraka amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fa kosa rehefa mahatsiaro fampanota dia mila miverina eo anatrehany. Ary izay no nolazain'ity tantara sy tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo, satria fantatritsika tsara ny tantaran'ireto jiolahy anankiroa, izay ohatra mazava tsara, jiolahy anankiroa izay nipetraka teo amin'ny ankavia sy ny ankavanan'i Jesosy Kristy Tompo, rehefa nanota izy ireo noho ny fahotany sy ny adalany noho ny zavatra tsy nety nataony teo amin'ny fiarahamonina. Ary nofatsihana teo anelan'izy ireo kosa ilay Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra masina, kanefa tsy mba nanota, satria vonina ny an'olotra ny ainy mba ho famonjena sy fanavotana ho antsika tsiraray
izay zanak'olombelona noforon'Andriamanitra nitovy tamin'ny endriny. Hitantsika mazava tsara ny toe-po sy ny toe-tsaina ary ny toe-pananana nanan'ireto jiolahy anankiroa ireto, fa ny anankiray dia nilaza mazava tsara sy niaiky fa tena mpanota izy, ary mendrika ho azy ny fahafatesana, mendrika ho azy ny omboana teo ambony hazo fijaliana. Ary izay no nahatonga azy niteny tamin'ity Jesosy izay mpantsaka ny mpantsaka sy tompony tompo ity niteny hoe: Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ary dia inona no navaliny Jesosy taminy rehefa nare izany Jesosy Kristy Tompo? Dia hoy Jesosy hoe: lazaiko aminao marina tokoa, anio ny onanao amiko any am-paradisa. Hitantsika tsara ilay jiolahy anankiray izay voalaza eo amin'ny 5:30 raha miakatra kely tsika amin'ny tenin'Andriamanitra io. Fa ny anankiray ane dia mbola nanamary-teny ary mbola nanameloko an' Jesosy indray. Nde niovaka itsika ilay tenin'Andriamanitra hoe: ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy na antona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe: tsy anao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe: moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voeloka izao aza. Ary marina ny any amelohany atsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory aza. Hitantsika tsara ny toe-polon'ilay jiolahy anankiray izay niantona sy nahantona teo ambony hazo fijaliana, fa mbola niteny sy laza hoe: tsy anaova ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Mova tsy toe-pontsika sy toe-panahiny izay milaza fa kristianina koa ny toetra n'ity jiolahy anankiray ity, satria betsaka amin'ny kristianina no tsy mahatsapa sy tsy mahatsiaro ny fahotany akory, tsy vonona akory ny hibebaka sy hiala amin'ny ratsy fanaony, tsy tapa-hevitra akory hiala amin'ny fahazaran-dratsy izay mamatotra, dia tsy mbola nibebaka marina izany kristianina milaza fa kristianina izany. Anio ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitaky amiko sy aminao ny fibebahana marina Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, satria fantatritsika tsara fa ny toe-po sy ny toe-panahy nananan'i Jesosy Kristy Tompo anie dia toe-po feno fitiavana faratampony, ary tsy misy olombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity nanana izany toetra feno fitiavana izany, ka nanaiky ny hanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana mba ho azy ho anao. Tsarovy ry havako malala rehetra fa Andriamanitra tia ny mpanota, kanefa kosa mankahala ny ota, mankahala ireo fahazaran-dratsy rehetra izay mbola ankafiziny izay milaza fa manara-dia tokoa any ilay Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina. Raha toa ka te hiara-onina amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra iray any amin'ilay paradisa, tahaka n'ity fibebahana marina nataon'ilay jiolahy anankiray ity, dia andehantsika tsiraray avy samy hiaiky, anaiky, hiala ary anala izay rehetra fahotana, fahazaran-dratsy ary izay mety hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina,
anao totika ivoa ireo rehetra voalaza ireo tsika dia izay no atao hoe fibebahana marina. Ary raha toa ka tena mino tokoa an' Jesosy Kristy tompontsika dia tanteraka amintsika izany fibebahana marina izany. Tsarovy ry havako fa tena misy ny paradisa. Ary ny paradisa io no atao hoe lanitra. Ny lanitra dia fanatrehan'Andriamanitra ray. Izany hoe mazava tsara ny fampianarana omeny Jesosy eto. Fa rehefa maty ny olona iray ka voavonjy izy dia lasa avy hatrany eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo ao amin'ny paradisa izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra ray. Tiantsika va ny aina izany paradisa izany? Andeha isika tsiraray avy hanatanteraka ny fibebahana marina. Vavaka isika. Jesosy Kristy tompo avy Nazareta ao misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao tamin'ity maraina ity. Mampatsiahy sy mitaky anay ary mandidy anay tsiraray avy izay milaza fa kristianina tokoa fa mila mibebaka marina izahay. Jesosy malalo, haidino ny fanainao masina amin'ny tsiraray avy, ampatsiahy ny tsiraray avy ireo fahotana izay mbola tsy nibebahana, ampatsiahy ny tsiraray avy ireo fahazaran-dratsy izay tsy mbola nialana, ary dia handray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka fa anao todi-kivo ny fahotana sy ireo fahazaran-dratsy rehetrarehetra ireo, ka hanolo tena ho anao tanteraka Jesosy Kristy avy Nazareta dia hibanjina anao ampinoana amin'izay izay tsiraray avy dia amantana ilay paradisa, ilay lanitra dia ny fanatrehan'Andriamanitra ray. Ary izany paradisa izany dia efa omenao anay sady dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Paradisa feno fifaliana, fiainana feno fahatoniana ary fiainana feno ny fanatrehanao Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina. Jesosy malalo, atao fitsapanay tsiraray avy fa rehefa manatanteraka ny fibebahana marina izahay dia manana fifaliana amin'ny lafim-piainanay na inona miseho na inona miseho, satria izay no marika fa mino anao izahay ary fantatray fa efa resinao teo ambony hazo fijaliana sy vitanao avokoa ny zavatra rehetra. Dia mahatoky sy mino izay Jesosy fa tsy ho avela ny fanainao masina ho tafandromandry fa hanatanteraka tokoa ny fibebahana marina ka tsy hisy hamitaka ny tenany ny tsiraray avy izay milaza fa kristianina. Misaotra Jesosy satria tianay ianao ary mbola miala nenina aminay satria izay ny Andriamanitra anao mpamindra fo sy mpamela heloka kanefa kosa mankahala ny ota izay tanterahan'ny zanak'olombelona. Dia tanterao aminay tsiraray avy ara Jesosy ny teninao manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anao kosa ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen. Andehantsika tsiraray avy hanatanteraka ny fibebahana marina ka tsy hisy hamitaka ny tenantsika isika. Mahiresa ry havako.